Dia faly miaravantsika rehetra indray amin'ity herinandro vaovao ity ary manasa antsika hanaraka ny vaovaon-tsary ny televisiona malagasy. Ny lafiny politika famahana ny krizy avy hatrany no hanomboantsika azy. Natomboka indray teny amin'ny tranobe fivoriana iraisam-pirenena Inivato ny adihevitra sy ny dinika notontosain'ireo mpanao politika mba hitadiavana vahaolana haingana hivoahana amin'izao krizy izao. Raha ny fandriana dia tokony hisy vahaolana iraisana hivoaka raha fankapitso Alarobia. Miora Hariny Aina sy Marc Rakotomalala ary Jean Emerambelson. Any amin'ny tety andro avy hatrany no votoatin'ny dinika famerana ny andro hiatrehan'ny vahoaka malagasy ny fifidianany fanesy ka tsy ampitarozaka intsony ny tetezamita araka nantitra antery ny filohan'ny fahefanavy ny tetezamita teto. Raha ny sintsiny loatra raha ohatra ka izay fandiniana ny lalana hiampitana makany amin'izay repoblika fahaefatra izay no dinika voalohany ho ataontsika ary ho jerevana ny fandaharam-potoana na ny calendrier électoral tokony fanesy ho apetraka hiampitana amin'izany repoblika fahaefatra izany. Rehefa vita izay dia afaka jerevana ny mikasika ny fitantanana ny tetezamita ary ao anatin'izay no mbola betsaka ihany koa ny zavatra hodinianao. Ny rarina moa dia misy ny fifanarahana na ny accord politika izay narosonareo naroson'ny mpanao politika osiny avy ny desiny maro. Ny fikasana moa dia an'olombelona fa ny fanapahana dia an'Andriamanitra fa mino aho fa nampiantsika izy amin'izay dindinika mahasoa eritreretintsika hamoahana ny firenena ao anatin'izao olana politika ianantsika izao. Mpandamin-drarana modérateur ny professeur Ramanantsoa Benjamin avy ao amin'ny espace de concertation des partis politiques ambety teny ny fifamenoana ahitana marimaritra iraisana tongavana amin'ny fifanarahana politika hosiny avy ny rehetra. Io ilay antsoiny hoe interdépendance interactivité. Ary satria efa nanomboka ny asany ihany koa ny Ray aman-dreny mijoro izay efa nitatitra ny zava-bitany tamin'ny filohan'ny fahefana avo ny tetezamita dia nitaterina teto efa dodina sy maika amin'ny firosoana ny fifidianana amin'ny vahoaka malagasy. Mizotra makany indrindra ny dinika ka heverina fa ho totosa amin'ity faran'ny volana ity ny conférence nationale na ny fikoanam-pirenena. Apetraka ho atao amin'ny faran'ity volana ity, izany hoe amin'ny faran'ny volana aogositra ny conférence nationale na ny fikoanam-pirenena. Ao anatin'io fikoanam-pirenena io dia efa nitapahan'ny coalition. Tiako moa manindry an'izay satria ny coalition no mitendrena tamin'ny par voie d'ordonnance no nanendrena ny coalition ny société civile. Ary ny coalition société civile miaraka amin'ny Ray aman-dreny mijoro no manapaka sy mijery ny fomba rehetra karakarana an'izany conférence nationale izay ho atao izany. Ka eto zany dia manatrandrika hoe ao anatin'io conférence nationale io ny tanjona hotratrarina dia ny hoe ny hamoahana ny lalam-panorenana sy ny jerevana ihany koa izay sosikevitra ilaina amin'izareo ny fampihavana pirenena. Ny zavatra ataontsika eto zany dia hoe ny jerevana raha misy zavatra apahana mikasika ny hoe datim-pifidianana sy ny accord politika dia manamaivana ny asan'ny Ray aman-dreny mijoro sy manamaivana ihany koa ny asan'ny société civile. Izay ny teneniko hoe ny rariny dia isy ny fifanarahana ara-politika. Raha sanatria toy izany ka tsy misy izay ny zavatra hafa dia mety ny zavatra rehetra hodiniana any amin'ny conférence nationale. Ka ny rarina moa zany dia mba ny zavatra mifanandrify ny mpanao politika dia voavahan samy mpanao politika voavahantsika hatramin'ny Alarobia ho avy izao. Ka aleo ilay tombotsoan'ny olom-pirenena rehetrarehetra no jerevantsika satria samy nanapa-kevitra tsika fa tokony ho faranana amin'ny fotoana fohy dia fohy ary tokony ho faranana amin'ny fotoana farak'izay haingana ny tetezamita.
ary ny tanjona napetraka an'izay ary zay koa ny endrasan'ny reo communauté internationale dia ny hoe fiverenana amin'ny rafitra ara-dalàna na ny retour à l'ordre constitutionnel. Ka zay zany zavatra hoe tokony hotapahana ary tokony masaha hiatrika fifidianana fa raha ny fahitako atsika zao dia tokony sa ary saisidra zany fifidianana zany avokoa. Tokony ho sahiatrika fifidianana amin'ny mpanao politika ary mba hifanaraka amin'izay tokony ho fepitona hirosoana amin'ny latsabato hanome tsirim-panantenana ny vahoaka ny fahavitany Tetiandro ho ihany ny filoha Andry Nirina Rajoelina. Fa raha sy teny ny fizotra amin'ny fikaonan-doha dia tsikaritra fa misy ny finiavana eo amin'ireo mpandray anjara hitady vahaolana. Fa zava-dehibe fotsiny hoe fahavonona ny rehetrarehetra ifampidinika izay no tena zava-dehibe eto. Ialany hoe fizirosirina amin'ny hevitra ananana fa fasiana fanankarozan-kevitra izany. Matehidera ny fahitana ny mpandray anjara tsirairay amin'ny finiavana hitady vahaolana amin'ny fivoahana ny krizy ao vahoaka malagasy. Tsy maintsy vitaina amin'ny larobia izao ity dinga ity, tsy azo avela hitarozaka intsony ny raharam-pirenena.